Defa miarabana rehetra indray tavaferina eto amin'ny chaîne androany dia resaka momba an'ireo akora izay tiako ankehitriny ndao avy hatrany ary. Araka an'izao hitanareo izao dia somary hafa ny horonantsarintsika androany misy olana ara-teknika ilay caméra ina moa zany fakatsary izay fampiasako dia tsy afaka miresaka mivantana aminareo dia tsy maintsy izao ny atao aloha inganeka tsy hampaninana anareo fa le akora resako no tena zava-dehibe ndao avy hatrany ary. Ok, ny akora tiako resana aminareo voalohany dia ity avy amin'ny Shea Moisture ity coconut hibiscus curl moisture co-wash with silk protein and neem oil moisturize and define thick curly hair. Zany hoe ity zany ho an'ny volo miolioly na olioly volo curly na wavy. Tsara kokoa le izy ho an'ny volo matevina ihany koa tena mety tsara. Ity no fampiasako amin'ny Rina Bella. Ity foana no ampiasaiko isaky ny manasa ny volony fa tsy mampiasa shampoo indrepandeh isam-bolana ihany mampiasa shampoo fa Shea Moisture ihany koa ny shampoo ampiasaiko fa ity no ampiasaiko indroa isan-kerinandro every other day isaky ny roa andro na indroa isan-kerinandro telo isan-kerinandro zany. Ity on color safe sy sulfate free zany tena itiavako anazy. Dia no sulfate, no paraben, no sulfate, no propylene glycol, check zany, no mineral oil, no animal testing, no petroleum. So 100% naturel zany ity raha tena marina. Tena tiako dia tiako tokoa ity ho an'ny volon'ny zanako vavy. Ok, dia ny manaraka dia mbola Shea Moisture ihany tsy nilazaindrareo manaraka dia mbola Shea Moisture ihany tsy promote akory fa tena tiako ny akora Shea Moisture zareo tena tony foana amin'izay zao no ampiasaiko raha tsy kanto dia Shea Moisture eny. Shea Moisture ity indray manoka honey sy yogurt hydrate and repair shampoo with mafura and bamboo oil. Dia ity koa color safe sulfate free extremely dry and brittle hair zany ity zany ampiasaiko ity ny shampoo ampiasaiko amin'izao. Dia so ihany izy fa color safe satria mbola averiko holokoana indray zao ny voloko. Dia ohatran'ilay teo ihany tsisy an'ilay zavatra rehetrarehetra le niresantsika le izy dia ireo ny akora atao anatiny manoka honey yogurt extract mafura oil tsy haiko inona zany. Tena hitako mihitsy ny fahatsaran'ny voloko amin'ity tena malefaka be foana voloko isaka mampiasa an'ity za. Hitako mihitsy hoe na le volo le nintsana teo aloha raha verina maniry satria natoraly daholo ny zavatra ampiasaiko rehefa manasa ny voloko mahafinaritra be izy ity tena tiako be mihitsy izy ity fa kosa tsy mampiasa an'le conditioner fa asehoko anareo izao ny conditioner ampiasaiko. Ity kosa ny conditioner ampiasaiko ity ny avy amin'ny Aussie 3 minutes miracle moisture deep conditioner with avocado and Australian jojoba oil paraben free. Izay indrindra no vidianako azy satria paraben free no misy pompa ihany koa. Tiako be mihitsy izy ity tena henoko mihitsy hoe tena malefaka be mihitsy ny voloko isaka manisy an'ity sady indroa pompa roa fotsiny dia efa mety nefa ny voloko lava be. Maharitra elaela mbola mazefatra mihitsy izy ity indroa isan-kerinandro ihany manasa loha fa tena mety dia mety tokoa amiko ilay Aussie sy Shea Moisture. Le anjanako indray detangling le izy iny dia sady leave-in conditioner zany hoe manalefaka ny volony no manala an'ilay saringotra tena malefaka tsara mihitsy ny volony isaka mampiasa an'ilay izy fa adiniko ny lazanareo teo. Dia ny farany fatsinkely indrindra izay mianaka samy mampiasa an'ity Shea Moisture 100% virgin coconut oil leave-in treatment with coconut milk and acacia Senegal detangler and reduce freeze all hair type fair trade. Dia sulfate free sy color safe foana koa ny zareo dia misy an'ilay tsisy any rehetrarehetra tena 100% natural zany. Tiako be mihitsy izy ity araka ny hitanareo izao efa ho lany le izy satria izay mianaka mampiasa anazy isaka manasa ny volon-Rina Bella
dia mampiasa an'ity foana koa ny rehefa mando le izy dia ny apitsony iny koa mbola mampiasa an'ity rehefa mibango ny volony. Dia ity no ampiasaiko koa rehefa mando ny volo koa, ity ny leave-in ampiasaiko farany indrindra amin'ny volo koa. Non, alohan'ny serum sy ny heat protectant dia ity aloha ny ampiasaiko mampamadimandina volo manala frizzy ihany koa izy tia dia manala ny volo misaringotra ihany koa. Tena tiako ilay coconut oil indrindra fa pump ilay izy. Sary zareo tsy dia tia manosotsosotra zavatra raha tsy hoe amin'ny tarehy anga crème hydratante dia izay fa tsy tia manosotsosotra zavatra amin'ny volo indrindra fa crème raha sérum dia tsy maintsy atao moa zany fa izay no tena itiavako an'ity dia kely sisa dia mividy anankiray indray zany. Dia izay indray ny amin'ny nanahoana ny fahitanareo anazy izy amin'ireo no efa nampiasainareo. Izay ny fanontaniana ho anay androany izy amin'ireo akorareo no efa nampiasainareo na nikasanareo ho ampiasaina any aorianany. Izay indray fa dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo.